Ny zavanisy tany Mahajanga moa dia telo tapitrisa azo tamin'ny fisolokina Casse-Point. Tratra ihany enina solo raha indahy amin'ny fisolokina Casse-Point izay vao enina amby roapolo taona monja tao Mahajanga. Tafiakatra hatramin'ny telo tapitrisa ariary ny vola azony raha ny voaray tamin'ny fitarianana telo. Efa malaza ny fisolokina Casse-Point amin'ny zao ka mila melo hatrany raha ny nambarany mpitandro ny filaminana. Efa misy ny namany tratra ary mbola karohina kosa ny ambiny. Mba fanamarihana kely avy aminay ato anatin'ity chaîne ity dia na dia mafy aza ny tehanan-karena na dia mafy aza ny fijaliana dia tsy tokony hatao ny misy lokolona. Tompoko vavy sy tompoko lahy, betsaka ny zavatra izay ho lazaintsika ato anatin'ity video ity. Fa mialohan'ny hilazantsika izany zavadrehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny video. Indrindra azadiny ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirsoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Ny zavatra izay ho resantsika voalohany moa dia fanehoan-kevitra ny Andriamatoa Parsoa, tsy iza moa izany fa mairany Emeritseatoska. Naneho ny fanehoan-keviny izy nandritra ny fivahiny anany tao anatin'ny fandaharana Solanga izay tao amin'ny pejiny vaovao 24/7. Anisan'ny tena nambabony maro moa ny fanehoan-kevitra ity Andriamatoa ity, kanefa kosa nampitandrina mafy ikoto lehilahy Mahitsoambo tandremony petatsanga hoy izy. Mampitandrina anareo amin'ny petatsanga aho ikoto lehilahy Mahitsoambo satria petatsanga ihany no mahatonga isika ankehitriny no tena sahirana mafy. Na dia zany aza dia anisan'ny tena tsara ny fanehoan-kevitra ity Andriamatoa Parsoa ity, kandida filoham-pirenena voalohany amin'ny 2024 moa ny tenany. Parsoa Andriambolanarivo Elaibe ny tanànany Emeritseatoska no mpana politika voalohany nanambara tamin'ny fomba ofisialy sy ampahabemaso tao amin'ny fandaharana Solanga fa kandida filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Efa vita ny drafitra ary efa ela ny omanana aho ary sahy faninana amin'ny fifidianana hoy izy hatrany nandritra izany fandaharana izany. Firehan-kevitra ara-pihavanana na conscience collective no hitondran'ny firenena hoy Parsoa Andriambolanarivo izay nanome lanja ny fihavanana malagasy. No resahany ihany koa ny tetikasa Tanamasoandro misy olana momba ny rano sy ny fiharian'olona eo hoy hatrany ity be ny tanànany Emeritseatoska ity. Tamin'ny alalan'ny serasera fotsiny no nanaovana ny Tanamasoandro hoy izy, ilay 700 hektara aloha no tokony hanombohana azy, tokony jerena ny aradrariny. Manana vina ihany koa izy hamahana ny fitohanana etsy Anosizato izay misy fiantraikany amin'ny fiainan'olona rehetra mihazo ny RN1. Ireo no anisan'ny nambarany ity Andriamatoa ity tao anatin'ny fandaharana Solanga. Hiresaka indray mikasika ny foto-drafitrasa maro moa isika sy ny fitokanana izany. Tany amin'iny fokontany Vodiriana iny komine Rarala Voloina nisy ny fitokanana foto-drafitrasa maro. Tamin'iny andro ny 9 Aogositra 2024 iny no nanatanterahana ny fitokanana ny zavabita maro toy ny hôpitaly CSB1, birony fokontany, fiangonana katolika CFJKM ary toeram-panasana lamba sy ny kianja ao amin'ny fokontany Vodiriana komine Rarala Voloina. Nisy ihany koa ny fanomezana motoroa ho an'ny zandarmeria. Izany zavadrehetra izany moa dia vita noho ny fiarah-miasa sy tambegna andraikitry ny orinasa Tozy Green izay mamokatra herinaratra miainga avy ao Vodiriana izay mamatsy jiro ny distrikany Maroantsetra. Nandritra izany lanonana izany moa dia nitarika ny lanonana ny filoha lefitry ny anterimeran-do olona Besoa Eriky, ny solombavam-bahoaka Dina Romial ary ny prefera Befenara Louise Velombita sy ny PDG Tozy Green Andriamatoa Davida izay notronony ireo tompon'andraiky mpanjakana maro tao anatin'ny faritra Ambatosoa. Famatsiam-bola ny Tozy Green madiodio no nanorenana izao foto-drafitrasa vita izao ary tena mamaly tanteraka ny filany vahoaka iny ifotony izany hoy ny filoha lefitry ny anterimeran-do olona. Ny tanjona dia tsotra, Ambatosoa mandroso. Hilaza indray ny zavatra malaza sy nahoraka ny andro vitsilasa moa isika ny mikasika ny mpanakanto izay vosondotra izay manana ny lazany tsy iza moa izany fa mpanakanto Anatal. Nisy nitoraka i Anatal tezitra ka
ka nodakany ny micro nandritra ny festival Somaro tany Anosy. Raha araka ny filazany izay nanatry maso tany moa dia tezitra mafy ity mpanakanto ity ka nodakany ny micro ary natsipy ny akanjony ka niala teo ambony scène izy nandritra ny seho zay nataony tao amin'ny festival Somaro. Araka ny fantatra dia nisy nitoraka izy ary fanampin'izay dia tsy nety tsara ny micro sy ny retoro ka nahatonga azy ho tezitra mafy. Na de eo aza izany zava-drehetra izany dia efa nialatsiny i mpanakanto Anatal tamin'ny iny tranga izay nisy iny. Naneo ny fialantsiny ny mpanakanto Anatal taorian'ny ilay tranga tao amin'ny festival Somaro izay nandakany ny micro sy nanipizany akanjony ary nialany teny ambony scène rehefa nisy nitoraka izy. Nilaza izy fa tao anatin'ny fihetsem-po lalim-paka tanteraka izy ka hialanatsiny izany zava-drehetra izany. Niantso ilay olona voan'ny micro izy hanatona azy, nialatsiny tamin'ny tompony sonorisation izy sy izay voakasika rehetra. Voalazantsika sy voaresaka atsika moa ny mikasika aniny mpanakanto Anatal iny fandeha ary sika hilaza kely ny zava-misy amin'ny Etazonia sy Afrika ary anisan'ny voakasika ity tranga ity moa i Madagasikara satria i Madagasikara dia tafiditra ao anatin' izany Afrikanina izany. Hodorany Etazonia ny fanabeazanaizana ho an'ny Afrika. Nahatohina ny maro ny fanapahan-kevitra ny filoha Amerikanina Donald Trump amin'ny fanapotehana ireo fanafody fanabeazanaizana izay tokony alefa aty Afrika hanampina ireo vehivavy amin'ny fandrindram-piterahana ka anisan' izany i Madagasikara. Mikasika an'ity fandoroana ity moa dia mahery ny roa tapitrisany tsindrona roa alina ny doi sy vihetsy ny impla ary mihoatra ny roa tapitrisany pilila no hopotehina araka ny salanisa navoaka ny Washington Post. Manoloana izany zava-drehetra izany moa dia nitaraina ireo vondrona maolona sy ny mpiaro ny zony vehivavy manoloana ity zava-misy ity. Tsy niovahevitra nefa ny fanjakana Amerikanina na dia maro aza ireo vondrona iraisam-pirenena nanolotra ny hividy izany. Hozarentsika ety ihany moa no mety tohiny ity vaovao ity fa ny fantatra dia hodorany Etazonia ireo fanabeazanaizana ho an'ny Afrika. Fa ity hafa manaraka izay ho resantsika ity moa dia tranga izay tsy fahita firy. Trondro mananilatra azony mpanjony tao Toliara. Nahazo trondro mananilatra mahavarina izay antsona hoe visavisa ny mpanjony iray tao Toliara. Ampahafantarina etoana moa fa tsy hoe elatra entina hanidina toy ny vorona akory fa ampiasainy hitsambikina namohatra ny ranomasina mandritra ny segondra vitsivitsy ny elatra ny. Nataony ireo mpanjony sakafo antoandro mo ilay trondro taoriany izay. Ny amaramparana antsika tanteraka ity video ity moa dia hezara ny sarin'olona izay tena tia tanindrazana ao a Madagasikara. Jereo izato ny sarin'izy telo lahy miaraka amin'ny fitiavan-tanindrazana miredareda ao ampon'izy ireo. Ireto hitantsika ireto moa dia Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Antsain Christian ary filohany anterimeran-doha olona Andriamatoa General Richard Ravalomanana sy ny filohany anterimeram-pirenena Tokely Justin. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavaina ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.